raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano Mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Eny ary tonga fotoana fampizarana ny afatra sika anio fa ny miaravatsika rehetra aminaran'i Jesosy Tompo raha izay mpanaraka mitavasotra ihany koa amin'ity andro anio ity. Mifampizara indray isika izay omeny Tompo atsika anio ary asaika anao hifantoka tsara ao anatin'izany. Amen. Amaky soratra masintsika mba etsika mitarika izany. Mateo toko fa 10:20 no hojerentsika amin'ity andro anio ity. Mateo toko fa 10:20 no hojerentsika ary vaketsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa 12. Mateo toko fa 10:20 vaketsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa 12. Toy izao ny lohateny eo amin'ny soramandry. Ny fanoharana ny amin'ny verzina 10. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny verzina 10 izay mitondra ny fanalany. Dika fanala dia fanilo ka hivoaka ka nivoaka hitsena ambapakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa dia endry. Fa ny adalana ndray ny fanalany nanana fitoeran-jiro zany nefa tsy mitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa mitondra solika fitaiza ao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary marikela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho namatonalina dia nisy antso hoe indre ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solika ireo zay fa efa faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe so tsy ampoanay so anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy izy dia tonga mpapakatra ary zay efa niomana dia niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia naritrina varavarana. Ary rehefa afaka zany dia tonga kosa ireo verzina teo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro akory ianareo. Amen. Iteny io no mentompo atsika amin'ity andro anio ity ary faly satria tamin'ny fitaritana voalohany dia io ihany koa napetraka ny tompo taopony mpanompony izay tarika kasika an'izany fiavian'ny tompo izany izay misy zavatra be dehibe mihitsy eo ampitoerana eo matsaro zavatra anankiray ao anatin'ilay fitaritana hoe amin'izao fotoan'andro ianantsika izao tsy mamendra ny olona ntsony no manohatra ny vantana an'Andriamanitra. Ao bokin'ny Apokalipsy io misy tantara zavatra ohatran'izao hoe tery loatra ny olona mijaly be izy. Dia rehefa mijaly be izy dia ozy izy le fanambarana amin'ny Apokalipsy hoe tsy mangataka famondrapoan'Andriamanitra izy ary tsy mifona fa miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Dia zay ireo tsara zavatra mitranga amin'izao fotoana iainantsika izao mbola tsy izy io, mbola tsy le Apokalipsy io fa manomboka manontro, mizotra, mirono makany amin'izany zavatra zany izao fotoana iainantsika izao. Fa tsy mamendra ny olona ntsony miteny ratsy an'Andriamanitra, tsy mamenatra ny olona mametsiny an'Andriamanitra, tsy mamenatra ny olona mesy maneso sy manao an'izany ho karazana zavatra mampiomehy. Hita raha teo ihany koa moa misy zavatra be dehibe ihany koa izay manome rariny an'izany zavatra zany ireo olona manondra ntsony ana be dehibe ao anatina tontolona fivavahana, ireo mpamina ny sandoka, zavatra rehetrarehetra dia mirona makany amin'izany zavatra zany avokoa dia tsisy atao magaty zany
fa ndraindrayntsika rehefa tsy azotsika zany dia tahitaitra eo tsika dia etiketi-po eo ihany koa dia lasa miteniteny zavatra fahafy eo fa rehefa fantatrao fandehan'ny raharaha dia kalma fotsiny eo za manokana tena milaza anareo za tena tsy tahitra mihitsy mahita an'ireny karazana olona ireny olona milaza ny tenan'o Jesosy tsy olana amiko reny tsy olana tsy manana olana amin'ireny olona reny a satria fantatro fa zavatra tsy maintsy iseho reny zavatra lojika be zavatra ao anaty tantara ireny zavatra misoratra sy mipetraka reny a dia tsy magaga reny zavatra rehetra ireny dia andreo antsika efampizara mikasika n'ity resaka virjina ity a izay tsy mifanalavitra amin'ny fifampizarana tany aloha ihany izy ity a fa ifampizarako aminao a amin'ity andro anio ity a dia tsy nefa mikasika ny resaka le famonjena sy ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Ity Matthieu 5:20 ity a izay mitantara ny fanoharana mikasika ny virjina 10 a dia fanoharana nataon'i Jesosy izy ity a ny amin'ny vanim-potoana sy ny zavatra hitranga ray androany rehefa aka ny mpino izy aka ny olony izy aka ny ondriny izy misy ny daholo zany le izy olony ondriny sy sisa rehetrarehetra dia io ny zavatra hitranga sisy eo dia nomeny fanoharana le izy hoe tahaky ny virjina 10 any fanoharana hafa izy dia miresaka hoe rola miaraka anetsaha rovavy miaraka mitoto vary olona anakiroa miara-matory dia misy fizarana anakiroa foana le olona misy karazany roa foana le olona dia eto izy mampiseho any atao hoe virjina 10 sy 10 ny voalohany indrindra tiako zaraina aminao dia ny atao hoe virjina dia natao hoe virjina dia olona izay mitandrina ny tena no madio manava tonga afampakaram-bady anakiray izay ny atao hoe virjina zany hoe eo amin'ny zavatra hita maso sy mitazana voalohany indrindra dia eto amin'ny tantara ity a dia mitovy ny départ an'ireto olona ireto mampatsiaro ahy ihany koa an'ilay hoe mpamafy izay mivoaka dia namafy voa dia misy ny vona fafy izay vary ary misy ny vona fafy ihany koa izay tsy pahafary dia mitovy ny départn'le izy rehefa fafinao le izy a ka maniry a dia tsy hainao ny manavaka hoe iza ny vary dia iza ny tsy pahafary fa miaraka eo ihany izy roa dia rehefa mandeha koa tantara dia tsy fantatra hoe iza ny virjina 10 endry ary iza ny virjina 10 rehefa mbola eto amin'izao tontolo izao isika dia tsy fantatsika izany zavatra izany a ataoko hoe eo amin'ny 900 farafahakeliny indrindra fa samy miara mandeha eo izy roa samy miaraka nyendriky le virjina dia olona mivavaka nyendriky reto olona ireto a dia olona samy nasaina olona samy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra olona samy mahafantatra ny baiboly olona samy mahafantatra ny zavatra fanambarana rehetrarehetra hoe misy fetrany daholo ny zavatra rehetra ity ny lalam-pamonjena izao no tokony ho atao izao no tokony ho tanterahana samy mahafantatra daholo reo olona reo fa tsisy miavaka jereo tsara ny structure ny rafitra rehetrarehetra izay napetraky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly dia manondro karazan'olona roa tahaka izany avokoa na vao manomboka ary ny tantara ao amin'ny bokin'ny Matthieu 7 dia efa mampiseho sady Jesosy hoe amin'izany ozy izy ny olona izay miaina izany teniko izany ka tsy mankato dia hoariko amin'ny lehilahy adala izay nanangana ny trano teo ambony fasika ary lehilahy izay miaino an'izany teniko izany ka mankato kosa dia hoariko amin'ny lehilahy endry izay nanorona ny trano eo ambony vatolampy ny point de départ na ny fototra anombohan'ny olona raha lasana bavy dia mitovy fa jereo fa ny fanambaran'i Jesosy mitovy foana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mitovy foana ary tsy nitsahatra mihitsy izy naresaka tamin'ny olona tsirairay avy dia amin'ity resaka fiafarana ity fa ny amin'ny départ ny olona samy kalma daholo mitovy mbola tsy tonga safodrano mitovy ny position ny olona rehetra samy tsisy lena samy milamina samy miadana ny fiainana eritaona aloha ny safodrano fa tonga ny safodrano eo vao hita ny différence ary rehefa hita ny différence eo vao tara loatra amin'izay tsisy ny nazo atao
so fa tieny mbola milamina ny zavatra rehetra dia etony fampijerena tsara hoe aiza aiza rehefa matiny olona anankiray tsy misy minino azo atao intsony ozy ilay mpanan-karena miantso any Abrahama ary Abrahama raiko mba nasitsy indrom-peo mihitsy hoe raiko anyenao e taranakao anye ao e mpivavaka anie ao e taranaka Israely enao ny olom-boafidy ary mba voafidy koa ao nony aminao mba irao kely Lazarosy izay taranakao ihany koa mba hakarano indray mitete monja mba hatetiny amin'ny lelako fa mampahory loatra ity fahoriana ity fa ozy izy Abrahama laza ianao ny faly tamin'ny fiainanao teny ambony tany Lazarosy kosa niaina tamin'ny alahelo fa ankehitriny ianao ny malahelo ary izy indray mifaly ary ankoatr'izay ozy izy misy antsana be manelanelana antsika roa ianao tsy mahazo makaty ary zay tsy mahazo makany tsisy ninonino azo atao intsony satria tonga ny fepotona anankiray tsy ananan'olombelona safidy intsony tsy ananan'olombelona fahafahana intsony mandinika amin'ny tenany hoe izy asa tsy izy tsy ahafahan'ny olombelona intsony mandinika amin'ny tenany hoe le nanorona ny tranoko teo ambony vatolampy sa le nanorona ny tranoko teo ambony fasika averiko eto samy miain'ny tenin'Andriamanitra izy roa samy mivavaka izy roa zay ny atao hoe virjine samy manana baiboly izy roa samy mikipo ny masony izy roa samy manandra-tanana izy roa samy mihiry izy roa samy tihiry evangelika mety fiangonana ray mitoerana mety miara-mipetraka izy mety samy nanao hoe keko ianao Jesosy tompo sy mpamonjy reo fiainako mety samy mpandray fanasan'ny tompo mety samy pastera ary izy roa lahy fa ny anankiray ambony fasika ny ray ambony vatolampy ny anankiray virjine dala ny anankiray virjine endry ity resaka ity raha lasaina-bavy tena milazanao tsy sangisangy ty tsy kilalao ty ka hoe ambomboarina mba hampilamina tsara sain'ny olona sy izay mampaherin'ny olona rangah atao andro efa sarotro zao mbola teny afafo zany any ny afafonareo fa zao andro sarotro zao indrindra ngeny manambara sy mamme fanamarinana be debe mihitsy izay tsy fantatro zao tontolo zao e ozy ataon'ny olona vazivazy sy nanao ny anaran'ity izy karazana ohatra mampime zany fiavian'ny tompo izany any boka ambetera izy dia valaza efa 5 taona zay ny andrasana fiaviana fa hatramin'izao mbola tsy hita ihany androso ny zavatra rehetrarehetra fa eto ny tenin'Andriamanitra tena manambara mihitsy amin'ity Matteo 5:20 hoe naharitra ela ny mpapakatra naharitra ela ny mpapakatra ary le ela dia tsy ela amintsika fa ela amin'Andriamanitra satria fanambarany mihitsy io miteny hoe ela ho avy ako ela fa tsy olombelona no miteny hoe haritra ela fa izy Andriamanitra no miteny haritra ela ozy ny olona izy zao zany tsy zanontsony zao e virjine anankifolo fa zara roa ny tantara zao afatry zao za zany isaka mihetsika isaka mba manana opportunité dia ho anareo mihitsy mizara ho azy tsy ho an'ny olona nivelany fa ho an'ny olona nivelany dia filazantsara no zaraiko fa ho atsika izay efa paheny sao dia paheny fotsiny ianao fa sao dia virjine dimy adala tonga dia mahitsy ny resaka sao dia virjine dimy adala fa virjine dimy endry no miditra ny virjine dimy adala dia lany andro sitrany ela olona le izy fotoana eto efa naharitra ela le mpapakatra dia izy tia mivavy zany dia te alatsiny amin'ny fomba fitentsika ny dorory sitrany mba nanaovana zay metsy nanaovana zay mahafinaritra fiainana foy ity dia ho lanina amin'ny fivavahana ve dia ho lanina amin'ny fandehanana eny tsisy eriva dia lanina amin'ny répétition dia lanina amin'ny zavatra ara-piangonana dia vola tokony mba nasoavana ny tena dia lanina amin'ny rakitra tsy alao hoe mitsotsotra rehefa lahady tsy alao hoe miala sasatra misy programme télé tsara ny ihany rehefa tsisy efa mora be zao film ronjato dia mahazo zany mividy film dia ndana mijery film za zany pastera fahafa mihitsy pastera ny hafa mandehandeha any mitety tongavavavaka ny andro ihany lefa komody ndana mody mijery film jereva dia sainy me atovy zay mety
mora kely ny akseha za zavatra rehetrarehetra zay fandroany te anafatra mihitsy ary te hiresaka hoe mila jerena mafiorina ve ny fototra zay orena tena izy ve tsy zavatra hafahafa ve ny orena misy olona be deaibe mihitsy mamorona ny finoany ao anatin'ny resaka hoe jesosy nanao mirakla teo amin'ny fiainako fototra mangozozo zany tonga de ataoko direkta ny resaka misy olona mieritreritra fa voavonjy satria nanao zavatra tamin'ny vatako ny tompo tsy haiko naoviana resaka taminareo ny zavatra miseho ivelany amin'ny vatana dia tsy milaza ny zavatra ao anaty tsy haiko tamin'ny larobe angambany resaka tamin'iny tsy hoe manana problema akory aho dia misy olana mifanako ary tsy hoe milamina tsara akory ny fiainako mahazo fitahina dia milamina ny fanako tsia i Paul dia nisy tsirona mena ny vatany fa tsisy problema ny fanany i Paul dia vaky sambo intelo no kapohany Jiosy kakeriny mena rano tsy manako hoaniny tsy mahita tory indraindray fa tsisy problema ny fanany satria ny zavatra ivelany dia tsy azo amarana ny zavatra ao anaty ny zavatra hita maso ivelany tsy azo amarana ny zavatra ao anaty fa no nen'ny olombelona fomba fitsarany olombelona ara-nofo l'homme charnel juge de ce qu'on voit à l'extérieur zavatra hitany maso mitsarany olona azy ary zany tenenany olona rehefa nahita Paoly kekermenarana tena olona misy olona nyty olona ty tsy navelany todinaina ho afaka izy na dia voavonjy ary tamin'ny sambo izay vaky dia tsy navelany todinaina ho afaka fa nikekerymenarana biby lava misy pozina indray natsipony tao anaty afotsiny le biby lava misy pozina ny zavatra ivelany tsy azo hitsarana na inona na inona dia ao anaty nazo fitahina ok tsy mitiko zany fa virjina dimy endra namalany fivavako Andriamanitra nangataka zanaka dia nahazo latany migadarabe afataria afatatsia afa zao a efa zao a tsy mety nahazo avy eo nanolo tena ho an'i Jesosy alatsika fampiasaiko daholo voambolantsika rehetra reny anozobozonako hatrano ny finoanao fa tsy azo ianteherana ireny avy eo nanolo tena ho an'i Jesosy avy eo nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia nangataka taminy a dia nomeny zanaka dia mihevitra ve ianao fa virjina dimy endry tsia ny zavatra ivelany tsy azo amarana ny zavatra ao anaty fa hafa mety ivelany hafa ny ao anaty misy olona mety feno fitahina mandritra ny 100 taona fa ho any fiainana fahaverezana mandrakizay izy rehefa feo misy lehilahy mety tahaka n'ilay Lazarosy mahantra ary ny alika avy ny lelaka amin'ny ferany tena tsy mahazo fitahina izy le olona anankiray zay ny eo anatako hoe ianao hitako sahirana be fa tsy azoko mihitsy hoe fa manina tsy ohatry zany kely miaraka amin'ny Jesosy zaho tsy namaly azy fa tsy ho azo ny rahateur amaly azy hoe tsy zavatra ivelany iny amarana ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy hoe manana olana foana dia tsy ato Jesosy tsia na milamina foana dia ato Jesosy tsy hoe manana olana foana ihany koa dia zay naty mitondra ny azo fizareny zay tena pirofo fa miaraka amiko Jesosy izy zay tsy maintsy hafahoriana be nidirantsika fanjakany lanitra efa isy olona ory be fo mbola tsy tafiditra ihany lozy efa niaina fahoriana be izy efa tena mieritreritra hoe tena satohanao azy sady voninahitra fiainana tara ga tena généralna mihitsy atonga ny tanàna any fa tonga eo anatrehany tompo virjina dimy adala izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo tsy haiko nareo ka zay nanao an'izao nanao zay tanao le excuse n'olombelona androka be minita amin'ny anaranao zay zavatra ivelany nanao asa maro tamin'ny anaranao zay zavatra ivelany mivavaka foany zay zavatra ivelany nanao an'izao zay zavatra ivelany zay foana ny démonstration ny olombelona io anamarina ny fahaizy izy anamarina ny vavovonjy izy anamarina ny finoana tsy azo hitokisana zany zavatra mangozozo zany fasiky zany zavatra zany iny Jesosy maty iny tena nanaovany démonstration mihitsy ny atao hoe fiainon'ny sofina sy ny fiainon'ny fana
fa fony mbola nitory-tena Jesosy fony mbola velona Jesosy Kristy. Rehefa nitory-tena izy dia olona tsy omby 5,000 miaino azy. Ary hoe 5,000 ireo dia lehilahy fotsiny ihany fa tsy misy vehivavy. Tsika nefa mahafantatra tsara fa vehivavy mazoto lavitra noho ny lehilahy. Ary rehefa eo vehivavy tsy maintsy manaraka ny tseky rehetrarehetra. Misy roso 3 sy 4 sy 5 manaraka rambo kely be dia be. Azo inoana tsara mihitsy fa tafakatra 25,000 na 20,000 farafaratsy ny olona nitoriany Jesosy teny teo tendrombohitra ao Mateo 5:7. Fa fantaniana lasaiza daholo ireo olona ireo tamin'izy lomboana teo amin'ny azo fijaliana. Nisy olona tsy omby 500 nisehoan'i Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Fa fantaniana lasaiza daholo ireo 500 ireo tamin'ny fotoana latsahan'ny fanamasina ny 20 monja no nandray ny fanomezana dia tsy nafa fanamasina. Satria nahitan'i Jesosy dia zavatra ivelany. Satria ny nitory-tain'i Jesosy dia zavatra ivelany. Ary zavatra ivelany dia averiko eto tsy azo manera. Aza-kinina amin'ny zavatra ivelany finoanao. Aza-kinina amin'ny zavatra ivelany. No sotraniny ianao, ok. Tsara be zany. Zay koa ny sotraniny. No tahiny ianao, tsara be zany. Zay koa ny tahiny. Any ny tantaran'ireo 5 dahy sy 5 elo rehetra. Virginina-reo, yes, zay koa virgine. Lavaroby, zay koa lavaroby. Hitsena mpapakatra, hay nahazo apelina koa nareo, zay koa nahazo apelina. Zay koa nahinan'iny hafatra iny, zay koa natsoy. Zay koa nahin'ny filazany tsara. Nanolo tena, zay koa nanolo tena. Ohatra hay nanolo tena matotonga eo. Iza koa misy olona tsy hanolo tena dia tsy manao an'ilay andro mpapakatra. Matoy ny andro mpapakatra, nanolo tena mihitsy. Mety misy fiantsoana atao am-piangonana hoe apakabaky hisitraka sianjy. Iza natao demoiselle d'honneur, nanolo tena. Za atao demoiselle d'honneur. Azonao ny ilay zavatra ifampisazana. Nanolo tena reo folo vavy reo. Zay atao. Zay anatrika. Fanolora-teny zany. Fanekeny zany. Fa eo amin'izay manomboka hita amin'izay ny différence. Ary zay nambaran'i Jesosy hatrizay zay tsy fantatro kory nareo. Amin'ny verset hafa izy milaza zay amin'ilay Matthieu 7:22. Matthieu 7:22. Ho avy eto anatrehako hiteny azy sososo tsy fantatro kory nareo hatrizay zay. Tonga eo anatrehan'i Jesosy Kristy amin'izay. Miaina amin'izay ilay tantara. Samy mirehatra ny fananan'izy io. Samy manana fitoeran-jiro. Zay ny teneniko anao hoe bazy mitovy. Samy manana fitoeran-jiro. Samy mirehatra ny fanana. Fa différence kely tsy hita. Tsy hita. Satria nafeno ny afina le solika fitaiza. Raha hoe solika fitaiza dia réserve. Nisy réserve kely mipirina. Tany amin'ny fitoeran'entan'ilay virgine 10 endry. Zay fotsiny différence. Tsy hita be. Tapony. Zay le teneniko anao hoe any anaty. Fiainam-panahy ao anatin'ny fo. Tapony. Fa ino tsy nanana an'ilay virgine 10 etany. Fanendry zareo tonga dia ilay zavatra hita-maso fotsiny. Tonga dia ilay zavatra ivelany fotsiny. Fa izy tsy nanana solika fitaiza. Ino ny solika fitaiza io? Io atao hoe fanamasina. Tsy manana an'io zany. Samy nanao izay tokony ho atao. Azo atao ny mamaky baiboly de A à Z, Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Efa be lehibe raha toy ihany koa ny fanampiana amin'ny famakiana baiboly. Ety baibolitsika 1840 tsy fantatro ity zao, sarotsarotra ny mamaky an'izy ity. Fa efa nasiana version be lehibe mihitsy ny baiboly. Ny malagasy moa somary vitsivitsy fa ny Amerikana sy Anglisy tena efa misy amam-polo eo mihitsy. Ma zay tsy mahazo rehetrarehetra. Satria mivoaka voalohany anjareo nisy an'izay King James version. Enjana mamaky an'izany. Tonga dia verbe samihafa daholo vakianao. Raha olona tsy mahay tsy mianatra zavatra tsara dia tsy mahazo iambarana. Tena voakan'jareo
New King James Version, navoaka ndray NSV, navoaka ndray Good News, navoaka ndray Easy to Read, navoaka ny daholo ny zavatra rehetra hanamorana ny famakiana. Ozy azo ataony mamaky baiboly, azo ataony mivavaka, azo ataony ampianarina mivavaka, azo ataony manao étude biblika tena mahay ary mirafidrafitra tsara. Fa betsaka ny sondrina amin'izany zavatra zany, tsisy ratsy zany, tsara zany. Rehefa nandroso no vanim-potoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra miverintsika amin'ilay Matteo 5:20 tena rehefa naharitrela mipapakatra dia restory isy folo vavy samy natory daholo. Jereo fa any mbola tsisy différence zany. Misy fotoana koa ny tena zanak'Andriamanitra reraka, misy fotoana tena zanak'Andriamanitra mijanona, misy fotoana tena zanak'Andriamanitra tsy manao, misy fotoana zanak'Andriamanitra mety tena sahira-tsaina ozy izy Paoly very hevitra. Any atao hoe restory, variana. Raha amin'izao fotoana izao ianao variana, fotoana tokony foazanareo zao amen. Variana, tsy mahavita intsony. Taloha mahavita mivavaka, zao tsy mahavita intsony, restory ny anaran'izany. Taloha ianao tena nirehatra, tena nazoto mihitsiny, tena eno ny fanahinao manosika ny any anaty any, zao tsy mahavita intsony, restory ny anaran'izany. Taloha ianao tena enonao hoe tena vetivety dia tafiditra, zao fa sahirana masatra ny vitesy. Ohatra ny olona misotro rano dia marary mitenda izy tena manakitra mihitsy, restory ny anaran'izany. Mety tratra ny zavatra maro isan-karazany. Ary tratran'izay ianao dia ozy fotoana fifoazana zao. Ary fifoazana mila décision, mila fanapahan-kevitra avy aminao mihitsy hoe za veritsina dimy endry fa za tena matory tatoato. Dia ozy izy Paoly famonjenantsika nefa akaiky no tamin'ny andro voaninontsika aza matory zany tsy fifoazana izay. Fifoazana fanahany anaty any, tereo mihitsy ny any anaty any, tena tsotro zao ianao taloha. Fotoana amin'izay zao firehetanao, fotoana fandrosoanao, fotoana fiverenanao, tsarovo izay nitoeranao, fony ianao mbola tsy lafo, manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany ho avy aminao a dia aminga ny fanaovan-jironao izy amin'ny fiangonan'ny Efesosy, Apokalypsy toko 4:2-2 ka hatramin'ny 7. Samy restory izy folo vavy, fa mbola tsy démonstration mihitsy hoe iza virgine dimy adala, iza virgine dimy endry. Rehefa andeha mihitsy hoe tonga le papakara dia iaho hoe iza aloha ny restory tao. Zay restory da namoty toy izy ny torimaso. Tsy zany ny fandeha izy, fa samy restory. Rehefa ho avy ny tompony ray androany, tsy anontany antsika izy ny reraka, iza ny kivy tao, ianona tsy manangatanana. Nefa hitako tsara mihitsy ny tamin'ny fotoana ohatr'izao zao. Tsy zany ny mahaliana an'Andriamanitra. Tsy ny zavatra tsy vitantsika, tsy ny zavatra faiblesse-tsika. Zany ny amatoran'ny olona, ozy ako teo averiko foana fa zany ny amatoran'ny olona ny lalam-pamonjena sy ny tantaram-pamonjena. Zany ny amatsingevanan'ny olona. Vehivavy raha teo vovontsynareo ho azan'ny pataloha, aza manao maquillage, aza mandoko volo, fa tsy isy vehivavy ohatran'izany vovontsy. Dia misy olona tsy manao pataloha, tsy manao maquillage, tsy mandoko volo, amilazanao dimy adala. Ary lozany eny an'izao dia rehetrarehetra virginité tena surprise totale mihitsy. Hoe tena zay ny virgine, tsy hoe miofo izay tena mpandiana, fa mbola virgine izay amin'izao fotoana izao. Fa ozy izy Jesosy hoe tena tsy fantatro ianareo. Tsy haiko izany nareo, tsisy toeranao anareo aty na mavoaka. Teo ny eo tana mivoaka, fa fambaraka tsisy ohatr'izany. Zany hoe tena fambaraka e. Misy film anankiray izay left behind ny titre an'ilay izy, zany hoe taraiky. Dia tantara zavatra ho avy ilay izy, le misy an'ilay hoe manjavy na makany an-danitra sy sisa vovontsy. Dia nisy ankizy vavy anankiray, efa mianaka zareo zany tao an-trano. Dia misy vehivavy dia lehilahy piloty dia nananjanaka vavy izy dia nananjanaka lahy kely. Dia le vehivavy sy le zanany lahy kely vovontsy, fa le vadiny sy le zanany vavy matoa tsy vovontsy.
dia le zanany kely vo tsy haiko na roa taona na telo taona miaraka tamin'ity zanany vavy ity tany amin'ny aéroport dia mipetraka eo dia nanjavona le zazakely dia nikoropaka be le zokin'ny vavy fa lasa izy fa hoana dia lasa mitady dia tsy nahita mihitsy izy dia fen'olona mitomany be dia be tao amin'ny aéroport satria nanjavona ny ava ny sasany nanjavona ny zanany misy azany roplanina manidina tsisy pilote soa tao anatiny tonga dia fitetaka misy tomobile mandeha autoroute mandeha 120 km/h nanjavona ny chauffeur accident tsisy ohatr' izany amin'ny autoroute fikorontanana tsisy ohatr' izany eto amin'izao tontolo dia lasa le vehivavy nandeha nitady hoe aiza dia tsy hita dia tonga saina izy noho ny avy eo hoe i mama ino miresaka fiavian'i Jesosy dia ohatran'izao lasa izy niazakazaka nakany am-piangonana rehefa niazakazaka izy nakany am-piangonana inona ny hitany tao dadapasy taraiky fa hoany ianao no atozy izy le dadapasy miondrika taraiky loza taraiky tengary fa hoany ianao no taraiky atao fa inona no nitranga tena mazava teo amin'izay pastera hoe lasa daholo tena ohatran'izao zavatra nitranga dia teo voazo ilay ankizy vavy hoe zay zavatra niseho lasa nanjava ity zavatra ity raha lasaina vavy tena iresahako amintsika mihitsy hoe raha mbola hitoy hivavaka tsika ataovy azo antoka hoe izy ianao fa tsy mivelanao mamaritra niny fa misy Jesosy fi ao anatinao nisy fotoana ny zarazara indisy vitsivitsy ho anareo mikasika amin'ny resaka fiadanana amin'ny Kristy mikasika amin'ny resaka fanampampahery manana an'izany fanaconsolateur zany hoe zany fanampampahery zany fa zay mbola mampijoro anay mandraky tiany androany zany fanampampahery zany miasa ao anatinay io mampitrakana io miteny aminay tohizo ny lalana zay tsy manana option hoe tena ajanona aloha ny fanompona fa mba ao aloha rahalahy izy tsisy rahalahy azo atao an'izany eto fa misy fanampampahery eo anelanelany 7 jours io mampitsangana sy mampitraka dia mampijoro dia mampatanjaka indray misy fotoana resaka tamin'ny anabavy anankiray hoe zatsy nefa nahita pasteur vitsivitsy maromaro ny abandona sy mijanona dia hoy zako miresaka tamin'ilay anabavy hoe pampalahelo ao mahita an'ireny zavatra reny ao hoe olona pasteur dia miabandona pasteur dia midémissionne pasteur dia manao zavatra zao sady mampalahelo azy izy mampahery any antony mampalahelo azy izy zany hoe satria mijanona izy sasisy fa mampahery ako le izy hoe rehefa miaino ny tantaran-jareo asy ny zavatra mahatonga anjareo mijanona dia mampahery azy izy hoe ary za kosa tao anatin'izany tena efa nahita mihoatra no nitandreto rahalahy reto fa tena mbola mijoro hatramin'izao tena mbola mitsanana tena misotra Jesosy le olona zany mihemotra dia sady malahelo fanako any faliko ny fanako ny anatoko hoe tena misy miazona tena fa zanga moa mahainao reny rahalahy reny mba miko anao kely ty statistika kely any États-Unis ty États-Unis fotsiny USA isataona any USA any États-Unis 6000 pasteurs eninarivo démissionne 6000 isataona démissionne 7000 nouveaux pasteurs isataona de 6000 démissionnaires eninarivo enjany zany chiffre zany ilazako aminao fa tsy mora ary tsy moramora ny asa fa matovy ho azo misy zavatra azo antoka ao anaty ao misy miazona ao anaty ao par rapport eo anatrehan'ny dépression maro isan-karazany eo anatrehan'ny fahasahiranany ao anatrehan'ny miady rehetrarehetra eo anatrehan'ny fanenjehany ny sasany hatramin'ny mpinony manenjika ny sasany birao am-piangonana manenjika manaratsy sy ny sisa rehetrarehetra fa rehefa virjina dia miendry ao anaty ao misy solika afitaizika afahana mandrosoa kivy aho fa misy pampahery ao anatiko androany te hiresaka aminao ary te hizara aminao hoe tsy azo atao fotsiny hoe finoana be loha be fotsiny io zavatra io hoe za tsy maintsy tongy tsy maintsy vovonjy aho zay fotsiny ny amin'ny fantatro dia ampiasaina daholo verset tsara ny verset fantatro zay inoko sy ny sisa rehetra
fa manamarina n'izany ve ny ao anatintsika ao, manamarina n'izany ve ny ao anatintsika ao, misy mpiazona ve ao anatintsika ao, misy miazona sy mampahery ve ao anatintsika ao, misy mampirehitra ve ao anatintsika ao, misy fanatsy mamelanao atoritory ve ao anatinao ao. Sa rehefa matory ianao dia any mieso hatramin'ny farany, rehefa kivy ianao dia any kivy hatramin'ny farany. Fa feno fanozozona na itao tizotozao ty atrika 25 décembre io tsika dia voainana kely avy tamin'ny herinandro ty nahita zavatra ohatran'izao hoe io 25 décembre io dia misy tantara be dia be mihitsy ao anatin'ny tantarana fivavahana olona hafa rehetrarehetra taloha tamin'ny andron'ny Egyptiana, tamin'ny dia hoe fetin'ny masoandro izy io zany 25 décembre dia fetina Andriamanitra be dia be isan-karazany izy io. Dia ireo Andriamanitra ireo zany démonstration omen'le information zany zaho tsy nanao fanadiadina be fa mijereko fotsiny le izy. Dia hoe ireo le Andriamanitra ohatran'izao zao ihany koa tantarako mitovitovy amin'le Jesosy nanao miracle dia milaza nitsangana tamin'ny maty. Ianona koa tamin'izao fotoana zao teraka tamin'ny 25 décembre dia ohatran'izao koa fitantarana hoe mbola hiverina indray ohatran'izao. Zany hoe kalkely mitovitovy amin'le any ilazany zany hoe i Jesosy nareo io ange foy fa tantara efa nisy ny modina dika. Voalohany indrindra aloha Jesosy tsy teraka 25 décembre, za mieritreritra mety 26 juin fa tsisy malala le izy. Fa io moa zany katsikatsy fotsiny mety 7 décembre ihany koa fa tsisy mahafantatra le izy. Fa manaraka mbola izany fa voasoratra anatin'ny baiboly ny andro naterahan Jesosy ny taona fa tsy ny andro, fa tsisy mahafantatra le izy fa zay fotsiny. Zany fanozogozona na daholo rehefa tsisy solika fitaiza ianao dia mizogozona tokoa. Rehefa tsy marimarina ny anatinao any izy le olona anankiray mafy ny nanjo anay fa raha mitoy le mafy nanjo anay tena tsy avavaka tsony a. Fa za milaza anao fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao na mafy farany tapony indrindra ary no mahazo anao fa mbola mavita mivavaka ianao. Rehefa misy rano Virgine 10 endra mikorina ao anatinao, fa rehefa ny rano Virgine 10 adala mikorina ao anatinao na naotahina takon'inona reo mbola possible hiverin-dalana fa ninona zavatra mitranga zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fakapana zay anjoanareo. Midika fakapana sy ny fizampetra mitovy amin'ny teny Grika. Rehefa manoatra zany ny baiboly hoe fakapana, rehefa manoatra ny baiboly hoe fizampetra dia mitovy azy zay. Fa ny mpamadika teny fotsiny ny somary nanova kely azy hoe anao rehefa atao fizampetra rehefa atao fakapana fa mitovy reo. Tsisy fakapana satria fakapana iny ny fialany ary fizantoetra ihany koa ny faharetany. Mitovy ny fakapana sy ny fizantoetra. Fa ny olon'i Kristy tsy maintsy miorina hatramin'ny farany. Tsy izy no miteny za iorina hatramin'ny farany. Na hira azy izy hoe hatramin'ny farantsika senao azo iray zany na Virgine 10 endry na Virgine 10 adala. Fa tsy midika ninnininy zany. Azo iray zany hatramin'ny farany etsika sianao Jesosy eo dia manisy sentiment kely amin'le tanana. Tsy midika ninnininy zany fa miato. Misy asan'i Kristy mahery vaika avy tatonany mampaharitra. Mahita olona be dia be mihitsy izay zay vaky moa zaka fampiresaka saka mba mahita sarina tao batisa efa imbetsaka aby nanao batisa angamba nefa impity ombaly tany. Dia mahita le génération tony tsisy hita tsony. Isaka génération dia mahita tsisy hita. Mahita tsisy hita isaka génération na batisa. Reto tsy hita tsony, reto tsy hita tsony. Re aso ialana mba misy an'ireto, reto mba mampahery kosa ny tena dia tsy hita reto. Ary en général la plus de 50% no tsy hita intsony. Za zany tena mizara aminareo ty androandrany ity hoe fataro izaho toetra azafany fotsiny mivavaka
azafaly fotsiny mano, azafaly fotsiny miaitoryteny, azafaly fotsiny mihery, azaorina amin'ny zavatra tahaka izany ny finoanao, fa raha ho avy ny fotoan'andro anankiray hiavian' Jesosy. Fa tsika rehetrarehetra hoe dia tsy ivela ny tahaka ny tsy fijeren'Andriamanitra ny ivelantsika. Andriamanitra tsy mijery ny ivelantsika. Andriamanitra tsy mitsara antsika araka ny ivelantsika hoe iza ny mampalahelo dia iza ny mahafinaritra arak'izay ivelany, iza ny tsara tarehy dia iza ny ratsy tarehy arak'izay miseho ivelany, iza ny manan-karena dia iza manitra arak'izay miseho ivelany. Fa Andriamanitra mijery antsika any anaty any dia mahita ihany na mahonina, ihany na mampalahelo, ihany na mahafinaritra. Nahita ilay mpandrotsaka vola izy Jesosy. Ozy ny mpianatra mahafinaritra ery mahita an'ireto mpandrotsaka be dia be reto, miaraka amin'ny mpanan-karena, miaraka amin'ny sekely be dia be, vola fotsy, vola mena, arotsaka, maneno tsara. Maneno tsara. Tonga manitra anankiray nandrotsaka, farantsa roa monja, tsy sekely akory fa farantsa roa monja. Ozy Jesosy nahita ny ao anatiny, inona no mibetsaka. Maneno retsoretso. Ambokambana izay tsy laniny, ambokambana izay tsy laniny zany nanomezany. Tompo mahita ny any anatintsika rehetrarehetra. Zany ny tenenan'i Davida sy nasainy resany Andriamanitra dinio ao. Sanao hoe miteny an'izany amin'Andriamanitra. Andriamanitra dinio ao. Izaho toetra ny foko sy ny foko. Dia jereo raha misy lalana mampahory any anatika dia tarito ho amin'ny lalany fiainana mandrakizay. Zany atao hoe olona izay tsy mandeha fotsiny amin'ny fahazarana. Fa isy surprise ho aho, isy surprise amin'ny fotoana izay avian'ny tompo. Isy surprise goavana be. Eo amin'ny farany mihitsy ny fantatra izy dia mivavy tsisy ka izy. Tena mampalahelo izy zany na lasina baly. Ohatran'ny hoe ianao nanao projet dia efa vitanao hatramin'ny farany, na ataontsika ohatra tsotsotra. Hitanareo ilay olona lianao zima baka reny, no zima baka. Zay tamin'ny nanao zima baka, fo maraina isan'andro, manao milimetra teo amin'ny kianjan'Andohalo. Isan'andro, indrindra rehefa akaikikaiky ny olona mba matory satria ny zima antsika ihany koa moa zany dia sadika tanteraka ilay olona nanao azy. Tsy mba atao amin'ny andro mahafinaritra fa andro mangatsiaka ririnina faratapo ny solstice d'hiver. Zany ny anaran'ny manakaiky 25 juin, solstice d'hiver. Any napetra ny zima. Ny olona matory ny boniko ao anaty bodofotsy. Ianao mienina maraina miazakazaka manao milimetra. Dia eritrereto hoe nanao ny fikotranana rehetrarehetra. Nanao an'ilay chauffement rehetra, nanao pompe, miazakazaka, mananao régime alimentaire sy ny sisa rehetrarehetra. Vita ny fiomanana, sady etiko sy hoe firy minute ny mahazo moyenne amin'ny zima baka rehefa ela be tsy tadidiko tsony. Efa navita ianao, efa navita ny chronomètre, efa nivoatra, efa faly rena. Tamin'ny ana 3 minutes eo angamba le 3 minutes eo mahazo moyenne amin'ilay millimètre. 3 minutes, tavoalohany 3 minutes 50. Naniezaka be ianao, apeko. Ny midina le chiffre, eo 3 minutes 10, 3 minutes. Palapika io ka lasa 2 minutes 50. Tonga vanim-potoana nanaovana azy 2 minutes 40. C'est sur 20 ty faravakely. C'est sur 20. Azo antoko ty. Lasa amin'izay hiatrika ilay zima baka kely ny examen voalohany indrindra. Tonga soma tsara eo mamasina efa mizesizesy. Manimpinimpy tongotry. Efa manontanontany namana. Ina lisany. Trois affaire hatramin'izao. Haitsy. Efa isy zany. Motsipérezaka efa isy zany. Anelafy izy. Efa 240. Aiza assuré kosa zanyko. Lasa amin'izay. Vita soma tsara. Jerena ny chrono. Mbola navita 2:38 azy. Ao ty. Jerena amin'izay. Numéro firy ngia. Io anarany. Jerena. Iza tsara ilay anarana? Rabe adity zany Kristofy. Tsisy rabe adity zany ato mandray.
matomongoka ny sofo matomongoka araka le resako taminy hoe raha fantatra dia ny tena nalomba natory miaraka tamin'ny olona rehetra nalomba miala sasatra fa efa eo apotony nga inao afaka ny anaotsiny hoe mba soraty mony anaraka mba soraty zany hitanao performance ako hoe tsika futur jeux olympique malagasy dia za hoe dia ataonao tsy afaka nony amin'izany ao mba karakarao fa tsisy azo atao tso amin'ny heritaona indray manarina rehefa tonga ny vanim-taona tetaky zany zavatra za zany tena miresaka aminareo mihitsy fa ny zavatra rehetrarehetra azo amboarina daholo manana fahalemena ianao azo ahitsy zany manana toetra ratsy ianao azo ahitsy zany mbola misy zavatra tsy mandeha amin'izay loany any anatin'ny fanahinao azy sy ny fonao mbola manana toe-potra an'izao sy toe-potra an'izao sy toe-potra an'izao ianao azo amboarina zany mbola kamo ianao azo amboarina zany tenda kamina azo karakaraina ny amin'izany azo andeferana mbola restory rehefa miantory teny mbola azo ahitsy zany fa zavatra tsy azo ahitsy eritsinina inona tsy azo ahitsy tsony zany eny fotoana fandroany zany azo jereny dia azo entiny amin'ny tombo hoe tombo tena tsy mantokololo jesosy hoe tena ohatrany tsy maheno nge any anaty koa fa be dia be mino olona mivavaka raha sy nabavy fa pokatiny ao anaty pokaty dia rehefa pokatiny ao anaty dia manaraka ambokony fotsiny izy fotoana nanao afatra anankiray zay hoe tamin'ny fotoana ny confinement tamin'ny heritaona angambany izy zay hoe dia talohan'izay fa zay moa zany en direct mety fantatry ny mpanaraka hoe io lazainy jesosy fanoharana mikasika ny vary iny misy tantara ohatra n'izao fa ny vary irery ihany no nampidirina ho antsopitra ny ambiny rehetra ny velany inona le ambiny rehetra misy fakambary misy taombary misy ravombary misy akofambary fa tsy izy miditra ny atsopotra inona avy ireo taombary ravombary tsapambary misy mbarimbary rehetrarehetra reo reny le mitovitovy ohatran'izy rehetrarehetra joro vavolombelona ohatrany rehetra mandra-tanana ohatrany rehetra vavaka ohatrany rehetra masoto ohatrany rehetra manao rakitra ohatrany rehetra mandray fanasan'ny tompo ohatrany rehetra tsisy fanavana mihitsy hoe fiangonana antsy na fiangonana roa fa na fiangonana zandrony na fiangonana zokiny confondu satria amin'Andriamanitra tsy izy aza fiangonana zoky zandry zany fa ny olona ny nanao azany mba hifanavana fa amin'Andriamanitra ray ny fiangonana la iandova amin'ny fiainana mandrakizay ray ny fiangonana ny virjina dimy endry ray ny fiangonana ireo vady ray ny fiangonana ilay tovolahy izay hiakatra ho any an-datra ilay tovovavy tapanilany amin'ilay mitotovavy zay hiakatra ho any an-datra zay ny atao hoe fiangonana aoko ho fantatritsika mazava tsara zany fa ny ankoatr'izay tsy fiangonana na dia virjina ihany ary izy tsy fiangonana tsy fantatra ianao navaiza navaiza mbola misy tantara ihany koa ro men'ny tompo mikasika amin'ireo ao anaty baiboly dia misy tantarana biby anankitelo anankifiry ondry ambody ary osy le osy ampovoan'izy roa ampovoan'izy roa ny ambody tonga dia mazava be amin'ny maambody azy tsisy raharaha izy fivavahana tsisy raharaha izy jesosy tsisy raharaha izy azo fiainany eto fotsiny vita ny eto zay zany vita on s'en fout fa ny osy sadasada eo ampovoany io ny problema ny osy mantsy ny azy hoany ny vily ny vilona fihinany ondry hoany ny osy soa matsara ny rano amorony fialan-tsasatra mba miaraka amin'ny osy ihany koa miaraka amin'ny ondry ihany koa izy misotro ary fisotroany azy mitovy amin'ny fisotroan'ny ondry fa tsy ohatran'ny fisotroan'ny ambody ny ambody hafa mihitsy ny fihinanany azy fa ny osy tena copie-coller amin'le ondry mihitsy miaraka amin'ny lelaka eo ary ny olana raha lasana bavy ny ondry kely sy ny osy kely mitovy ny paoziny fa rehefa ngeza tsara izy zay vo hita ary naniry-tandroka teo no fitahanareo va iosy ny namidinareo hoaingaka iosy ny veriko foamondry ka tamin'ny mbola kely mitovy ka zay le miara-mandeha zay tamboka eo maniry tandroko ndrareo fa ny osy koa mihinana zavatra azy izy tsy ampiazy ny rano amorony fialan-tsasatra fa izy mila jus
mila sirop, mila coca-cola, mila mitsindroka eny amin'ny zordiry. Ny azy tsy ampy azy ny alitra maniry. Za manimpi anao ny afatra izay mikasika zany resaka zany toriteny zany. Resaka afatra zany. Fa ny azy tsy ampy azy ny toriteny. Ny azy mila sina positivisme. Ny azy mila fitahina manokana izy. Ny azy mila zao izy, mila zao izy, mila zao izy. Tsy ampy azy ny fiainanao amin'ny Kristy zany. Fa zavatra rehetrarehetra zany zavatra izay tranga sisy eo avokoa. Fatariny ao anatinao. Alohan'ny ano izy maniazakazaka. Raha ohatra ka iresaka tsika le resaka ny moa ny anaran'ity izy manalabaka sy mabaka teo. Dala aloha antanio ao ve ny anarako. So zany fo maraina miezaka be alpandry mianatra. Zany manana système taloha fianarana izay tsy dia misy nanana loatra tamin'izany fotoana zany. Fa ny ako za moa mba hitahita zavatra fa hafa eny foana. Enregistreko feoko. Dia manana micro-dictaphone zay dia mamaky lesona enregistreko feoko. Mandehandeha dia enoko fotsiny za tsy mihevira zany fa zay mienoko. Zay fomba fianarako taloha. So dia mianatra. Dia baka io resantsika io mifofo, milofo, miaritra ny zavatra rehetra. Mbola anatin'izany fifatikanina zany resaka fifatikanina alambavaka tout les accessoires. Ara-pivavahana rehetra vita daholo. Manadio fiangonana mikosika tsy diso mihitsy. Rehefa miditra ty am-piangonana tsy tara mihitsy le ondry indray ary misy fotoana tara. Le osy tsy tara mihitsy. Tsy miraty. Ary be desiny miosy ny ondry. Ary tara foana. Ondrikondrika le ondry. Mbola be fahalemena tsy. Tandrehany tsara. Za tsy miteny an'izany hoe le olona tonga aloha reny zany no osy. Dia le hoe soiany fa taritsika. Soiany. Mbola zavatra ivelany daholo zany. Mbola zavatra ao anatiny mamaritra. Izy Jesosy nilaza hoe izay manana zanaka ny manana fiainana. Izy Jesosy nilaza. Izay misotro raha izay me koa zany misy loharana miboiboika ao anatiny tsy manam-pahatabera. Fa fiainana mandrakizay ary fanamasina zany fiainana mandrakizay zany. Eniko ao anatiko zay zany sa feo fieritreretako noeniko ao anatiko. Eran'ny olona fa natao fanamasina dia feo fieritreretana. Conscience. Tsisy hitery. Ny conscience an'olombelona dia zavatra izay volafolainy fiarahamonina. Ohatra zao lazaiko anao tsy mitovy ny conscience antsika izay miaina eto amin'ny ville sy ny conscience an'ny olona izay miaina ny ambanivohitra. Ny eto amin'ny ville raha ohatra ka misy olona mitifitra etsy amin'ny poto etsy tonga dia tsy mihinatra. Fa raha ny ambanivohitra ianao misy mitifitra eo ambody hazo izy indray migaga efa manino ianao mitadinina indray hazo be dehibe raha ny tanana io ko tsy tifirina. Zany hoe tsy conscience tsy maneligelina ny conscience mihitsy any anatiny hoe eto ambody hazo eto ahako. Samy manana ny conscience io. Amin'ny conscience an'olona sasany azy zany tsy misaotra zany naturel be. Amin'ny conscience an'olona eto amin'ny ville raha vao misy tsy misaotra tonga dia misy mihemotrotro ny ville. Amin'ny conscience an'olona sasany tsisy problema mihitsy na lany daholo ary ao anatin'ny volany. Fa amin'ny olona sasany tena maty eritseritra mihitsy. Olona fito ny ao aoriananao dia laninao daholo ny mofony. Taolana sisa navelanao. Tena maty eritseritra. Tonga mavery manao amin'ny afobe fa tsisy fanamasina mihitsy marina. Raha mba nisy fanamasina mba nanavatra taminy hoe misy olona fito any andrinanao anaka. Tsy conscience sa io. Faraka lazaiko anao consolateur. Na tsisy papahery ary ianao mahery. Zany zavatra io. Na tsisy toriteny ary ianao any kodaoda any. Tsy mety ny fanahinao. Fa raha milamina tsara ny fanahinao tsisy toriteny ianao.
mila tonga saina. Any kodaoda any anaty any tena hita sy tsapa. Misy olona vavaka fa amin'ny nanambady no ny aveo titotso any dia fa ahitana porofo misy zavatra tsy maro toerana tsara. Fa raha vavaka ianao ka nanambady aveo tsy ho vavaka tsy mety ny any anatinao. Le Jesosy atao anatiko mitady relation intime miaraka aminy. Le Jesosy atao anatiko mitaky fiaonako aminy tsy mety matory ako, tsy mety faramarina. Zany tenenan Davida etsy. Za tsy mety miakatra eo ambonin'ity fandreko ty. Saika mba atory any aho tsy mety miakatra ny tongotro. Ozy izy le tongotro tsy mahazo. Mba te atory any aho tsy mety milondolondo ny maso. Tsy mety matory ny odi-maso. Fa ozy izy fanahy atao anatiko atao milaza hoe mila manamboatra fitoerana ho an'i Jehovah tsika. Fa tsy mety amin'izao zany ny fiainantsika. Manoty Davida fa misy fanahy masina misy resaka mivily ianao, mifindra ianao, tsy zao ianao fa iny, miova ianao ankehitriny. Ary ao anaty ao tsy anaizy, tsy mipetrapetraka, tsy varim-bariny. Na dia tsisy mitarika ary. Misy olona zara ary tsisy mitarika, atao excuse. Misy olona zara ary mitaiza kely, atao excuse. Angety andeva le zazakely. Le zana ho zazakely izy amin'io tomany foa. Le bebe indray roa taona, manako roa tana tsy maheno mininy. 5 taona indray, matory maray. 10 taona indray, tsy hitako izay hametrahana azy. Mahita excuse foana. Satria le ao anaty ao mihitsy misy tsy miteny. Androany ny afatritsika, Virginia dimy endry ianao sa dimy adala. Tsy azo atao be loha fotsiny zany, fa ny ao anatin'ny mamaly azy zany. Raha tsy manana antoka, mitokana amin'ny resaka amin'ny Jesosy aloha atao mise au point kely. Araka le teneniko anao ohatrany any amin'ny examen, dala makany amin'ny tsy fantatro moa izy fijerena zany any amin'ny office du bac ve sa izy. Mba jereo kely mba manatona dia mandondona oty tompoko. Mba tiako zahanao kely. Ao va ny anarako satsy ao. Za manjefa ny aritory vitsivitsy. Za manjefa mba nomakomana. Za manjefa ny fomaraina ihany koa mikotrana. Fa alohany zavatra rehetra ao ve ny anarako satsy ao. Ozy ny ao amin'ny ofisy izy ny anarana izy teo. Ohatrany tsy ato. Ka hono atompoko. Mbola soratana vasatara loatra. Mbola soratana ka eny ato. Tsy anarana ny boky fiainana andresako aminao ty. Fa tena hoe marina ve ao anatinao. Ny anarana ny boky fiainana mantsy tsy modifiable. Zay ao dia ao, zay tsy ao dia tsy ao. Fa famonjena kosa. Misy olona tsy vovonjy zao fa mbola vovonjy amin'ny fotoana ho azy. Ka mety androany ny anjaranao, ny alalan'ny fandrenesanao azao afatra zao, izay atonga sainanao, sy ampatonganao tsy andriany fotsiny, no ny asan'ny fanahy masina, manomboka ny anatin'ny fanahinao. Fa tsy azo aterina velively hoe zay mivavaka ao pastery tovo. Tsy te ahita ako anao ohatran'le demoniaky iny hoe fantatro pastery tovo. Fantatro Jesosy fa ianareo mba izy. No volosan'le demoniaka, iny mba nahazo sasa, iny anao mba tonga saina mody. Maty avany tena olo ty. Tsy fantanao antsika. Tena aloha hivavaka tsara manomboka androny. Fa mety isy ohatran'izany koa ny anenana zeniny ana zeny tena zay mpanompony anina zay zao. Fantatro ianina, fantatro zany tantarainareo zany. Izy avy izy teo. Fantatro. Io izy io. Izy koa hoe ary tsy ambadika ny paisoatsy izy mbola mihinan-kanina tsara. Ianina ry amoron-drano ary andaholo. Fa ianareo mba izy. Ka efa hoe izay mpianany koa efa tsy fantatro nareo. Tsy haiko nareo navaiza. Dia n'izao tsika mila mamantatra an'izany. Zay amin'ny fototra. Tsisy resaka 15 taona, 20 taona, 70 taona, tsisy resaka an'izany. Misy tantarana bebe anankiray fantantaraiko teto, mpitendry atao am-piangonana. 90 taona atao am-piangonana, mpitendry orga. 420 taona bebe. 84 ans. Zay vao nahen'ny filazany tsara izy. Mpitendry orga 90 taona tato am-piangonana, ahatra ny fonja mbola tanin'olo. Eritrereto teo foana bebe. Tonga foana. Mbola tsy bebe moa izy zany tamin'ny 420 taona.
fa mbola matamazelona tsara tare tsara, mbola mijoro tsara, nahita karazan'olona be dehibe. Mila afaka mijoro vavolombelona mihitsy bebe indray. Efa mpatanora tahaka anareo arakizy. Mba hitako toe daholo. Tsisy naharitra izy hoe za rery naharitra teto. Jereo anaharitra bebe. Fa 84. Na ny filazany tsara ny Torindrenard banque izy sokatra amin'ny masom-panany. Zany fiainatao famonjena, 80 taona ny ato atao am-piangonany. Teo bebe foana ndray famonjena. Saotra ny tompolombana eny. Tsy midika ninona ny zavatra ivelany. Zavatra anaty ihany. Ary natao hoe zavatra anaty dia tsy ianao. Tsy hoe za tena mivavaka amin'ny foko rehetra. Natao hoe mivavaka amin'ny fo amintsika, tena kipikipy, tena concentré tsara. Tsy zany natao hoe any anaty. Anao zany. Ary mahazo manao azy zany ianao, tsy fahotana manao azy zany. Fa tsy zany natao hoe any anaty hoe za tena mivavaka amin'ny foko amin'ny tompo rehetrarehetra. Tsia! Mahazo mivavaka amin'ny fonao ianao par sentiment sy sisa rehetra. Fa tsy midika mihitsy zany hoe vovonjy ianao, tsy midika zany hoe fa ao anatinao ny fiainana mandrakizay. Fa zavatra tsapanao any anaty foana io ao. Tsy zavatra izay ataonao, tsy ezahanao. Ezaha mivavaka amin'ny fo e. Fa natao tamin'ny fo daholo ny ireny teo ambony alitara ireny ho an'ny olona zay nanambady. Mba tena tiany tamin'ny fony mihitsy ny le vehivavy na le lehilahy. Tena tiako amin'ny fo. Tena amin'ny fo. Tena sina kipikipy, tena sina hoe tena matrotra zany. Na dia misangisangy ary izy amin'ny fotoana hafa rehetra. Eto kosa tena jereny amin'ny maso mihitsy le vehivavy. Tena ianao mandrapafaty fofonak'izany le bizo atao ela be mihitsy ho hitan'ny fianakaviana rehetra. Tena ataoko maharitra be ty zanakareo ty. Avy eo misaraka ihany satria fon'olombelona mamitaka. Tsy io no izy. Ny solika fitaiza dia zavatra nomena ty solika fitaizanareo. Zay aretinareo hatramin'ny farany fihetsehana dimiendry anatra hatramin'ny farany. Fihetsehana dimiendry tsy mba voafitaka zany ny tenin'Andriamanitra milaza ho avy eny amin'ny sao tontolo izao mpamitaka. Ary na dia ny olom-boafidy ary dia ho fitany raha azo ny atao. Fa ny olom-boafidy tsy voafitaka zany. Ary ny olom-boafidy na any amin'ny fitaka tsy maintsy tafavoaka any izy. Tsy maintsy hitany lalana mivoaka tsy aty amin'ny tranony raiko azo. Tsy izy io. Ohatran'ny izy io fa tsy izy io. Abokin'ny Apocalypse misy tantarana zany zavatra zany hoe misy an'ilay atao hoe antikristy, l'inverse du Christ. Mitovy amin'ny Kristy izy io amin'ny endrika ivelany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny endriny ozy izy dia tahaky ny endriky ny zanak'olona. Fa ny feony dia tahaky ny feon'ny bibidia. Jerenao zany zavatra zany. Ny endriny dia tahaky ny endriky ny zanak'olona. Zany hoe vao mijery amin'ny endriky le antikrista. Tovy. Izy io Jesosy. Tena le endrika mihitsy. Tsy haiko moa zay tena endrika Jesosy hoe tena mahafinaritra. Ohatran'ny mandresandresy lahatra, ohatran'ny baribary maso. Sa tena tsy mba masika mihitsy. Ary maro no voafitaka. Satria le io dia avy amin'ny fakagana mamitaka. Jerenao zany zavatra zany. Tonga lay bibidia, tonga lay antikrista. Fakagana mamitaka metiny babo daholo ny rehetrarehetra. Fa ny feony dia tahaky ny feon'ny bibidia. Ny olona ao amin'ny Kristy irery any mahafantatra an'izany. Tsy mamaly an'izany ny fanany anaty ho any. Diso zany. Tsy fantatra hoe manino. Tsy haiko akory izay verset mandiso an'izany. Fa henoko hoe diso zany. Eny fanako tsy zany le izy. Tsy zany le Jesosy. Tsy zany. Antikristy io. Tsy fantatry ny olona. Vavaka ny olona fa tsy fantatry ny olona zany. Satria tsy isy fanamasina miteny aminy tsy zany. Tsy haiko ianao raha mba misy fanamasina miteny an'izany eny anatinao any. Fa ny zanak'Andriamanitra ny ondry ny Kristy misy fanamasina miteny aminy sy miresaka aminy. Ary zay nanambarany Jesosy io ondriko io miaino ny feoko io. Io tsy miaino ny feo amin'ny vahiny zany io. Mba manao imitation ny vahiny. Fantatry ny vahiny koa ny anaran'ilay ondry kalamavo. Marakely.
oatra teka ohatranao na fiantsondro sa tsy mpiandro fa io tsy azo fitany zany. Misy azavy ao anatinao ao mampiresaka aminao any anatinao any rehefa reraka ianao misy azany any anatinao any mampitraka ozy izy tamin'ny Paoly ny resaka hitany fareraka Paoly aza matahotra tahaka ny torianao atariny mbola torianao ary indray mitsangana indray Paoly miaraka amin'ny hery efa tena valaka miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra araka ny teneko anao io tratra ny fahoriana maro isan-karazany fa tsy miabo amin'izao tsy miabo amin'izao tratra ny lozy fa misy papahery any anatiny any tsy mahazo valim-bavaka io fiarahana amin'ny Kristy tompoko dia tsy altsy sarany tsy mahazo valim-bavaka ao ko fantatrao zany fa dia mandraindray versio iny nandatanareo mihinarako dia moazonareo zany dia tonga dia andeha fotsiny amin'izao fa fiarahana amin'ny Kristy misy tsy fahazona valim-bavaka misy déception fa tsy sompanantenany misy hira anankiray zay milaza an'ilay hira ianao tsy handiso fanantenana sy tadidiko solilay izy fa za milaza aminao mandiso fanantenana io fikafika be fotsiny zany aza manaiky eritreritra zany mandiso fanantenana io ary mandaina zay milaza zany da tsy diso fanantenana jamais za fa diso fanantenana ary fantatro mbola diso fanantenana ny eoriny fa atao anatiko misy fanahy milaza sy mampahery ana diso fanantenana ary tsika manohy fo zay nafatritsika samy mijery ny tenany eo amin'ny miroary jerevao milisitra ny anarana anontany tompo jerena mihitsy ny ao anaty misy an'izay solika fitaisana sasote Jesu maranaka fotoana mihitsy tsika afahantsika mijery an'izany fa tsy fahazarana fotsiny fa ho zany hoe maty antoka tsika maty antoka ary veritsinina dina dalamena kavy io ny tena faratapon'ny fahatempoka Isaia toko faharora tsy diso misy tantarotra zao toko faefatra aneparany any izy isy olona ilaza misy verijinina fito dimy fotsiny tanako fa sikokely izy dina verijinina fito iazona ny akanjon'ny lehilahy anankiray dia ilazany hoe ny hanina ihany no hoaninay ny ranona ihany no sotroinay fa any angatahanay aminao aka hotononina amin'ny anaranao izahay ka afa hotondro maso inona dika zany virjina dia endrika fiangonana ny fito dia endrika fahasamihafana be dia be isan-karazany ako nanonay ihany no hoaninay ranonay ihany sotronay samy misotro zay tia io le lazaiko anao osy samy mihinany zay tia fa inona ny antsonanay ny anaranao ino zany anaranao zany mpino kristiana mpanara-dimy tompo mpianatra tolenao possible tsy midika ninina daholo fa niny Kristy any Kristy foana fa tsika hitsangana hivavaka dia samy miresaka mitompo anazy. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tany na reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo.